Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izao no voalazany manam-pahaizana. Tsaroa fa ny zavatra iray dia natao ampiasaina, fa ny olona kosa dia natao ho tiavina. Ny mampalahelo anefa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia lasa mifamadika izany toe-javatra izany, satria noho ny fitiavana zavatra iray indray toy ny vola, ny trano sy ny sisa, dia ny olona indray no lasa ampiasaina, fa ilay zavatra kosa no natao ho tiavina. Isika angamba mety tsy eritreritra izany mivantana, ary mety tsy misaina velovelo mihitsy isika hoe izany ange izao ty zavatra efa ataontsika ity e. Nefa izao ny tsarovy, tandremo ny zavatra eritreretinao, fa izy ireny matetika ny manjary lasa fiteninao. Tandremo ny fiteninao, fa izy ireny ny manjary lasa fihetsikaao. Tandremo ny fihetsikaao, fa izy ireny no lasa fahazaranao. Tandremo ny fahazaranao, fa izy ireny no manjary lasa toetranao. Tandremo ny toetranao, fa izy ireny no anisan'ny miantoka no avinao mandrakizay. Andriamanitra ne hanampy antsika hisafidy, hieritreritra, hiteny, haneo, hizatra ary hiaina araka ny fitiavana izay tian'Andriamanitra iainantsika. Ny fanirinay dia ny anandratantsika vavaka isan'andro, toy izay nataony Davida ao amin'ny Salamo 8:20, ny 9:7 manao hoe: aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainan'ny foko, samy ankasitrahana eo masonao Jehovah, vatolampoko sy mpanavotra. Amen. Avoziourina marina ni finuku amoroni fu fianao rerire fantacho afakana ziuniawana ziku Wow, Anjamani true. Avoziourina marina ni fanaiku. Amoroni fu fianao rerire no fantacho. Afakana vao niawana tikwa. Balsama fiderana Tuviawa fapauta Sasawanga tsaka Melu kamini lalan Fasasamirano latsaka Amuruni fumaziu Anjamani cho Zay lay monjany fanantinana Tugawa fapauta Sasawanga tsakatsake Melu kamini lalan Fasasamirano latsake
sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Araka ny fotoanany fanomezana dia fifaliana ho anay indray ny hanolotra na andro tsotra sy mahasoa antsika eto, miaraka amin'ny namanao Fanja sy Sam isahana ny lafin'ny teknika. Menofinaritra ary. Matetika rehefa mahandro saonjo isika dia voasana, andrahoana sina siramamy dia hohanina. Izay ny mahazatra. Amin'ity indray mandeha ity kosa nefa dia fifaliana ho anay indray ny hanolotra fikarakarana honao izany saonjo izany. Ataontsika laoka indray izy amin'ity indray mitoraka ity, fa tsy ataontsika miaraka amin'ny siramamy. Ka ireto avy ary ny zavatra izay ilaintsika. Saonjo masaka voapotsitra, tokony eo amin'ny 1 kilao eo. Tsy mampaninona izany na saonjo ramandady na saonjo mamy kely ho isika no atao, fa ny fatrany dia eo amin'ny 1 kilao eo. Mila ihany koa isika nofo trondro. Raha ohatra moa tsika eny ambanivohitra eny sady mamboly miompy, mamboly saonjo, miompy trondro, dia efa mety tsara ny sakafo izay ho ataontsika. Ho antsika mihinana hena dia azo atao ihany koa ny mampiasa totokena raha ohatra ka mety amintsika izany, fa na totokena na nofo trondro dia mety avokoa, ka ny fatrany dia arak'izay itiavanao azy. Dia mila ihany koa isika ireo zava-manitra fanao amin'ny sakafo, toy ny poavra, tongolo gasy voatoto, sakamalao voatoto, ny tongolo be sy ny sisa izany. Mila ihany koa isika kotomila raha ohatra ka manana. Averina indray izany ny zavatra ilaina, saonjo masaka voapotsitra 1 kilao eo. Tsy maninona ho isika na saonjo ramandady na saonjo mamy kely, mety avokoa, fa rehefa voapotsitra izy 1 kilao eo dia mety. Raha ohatra ianao mihinana hena tsy mampaninona mampiasa totokena na nofo trondro ihany koa, samy mety avokoa izany ireo. Dia mila ihany koa isika sira arak'izay ilaina, ny poavra, tongolo gasy voatoto, sakamalao voatoto, dia mety avokoa. Dia mila menaka isika hanendasana ary atody anankiray. Rehefa vonona avokoa ny zavatra rehetra dia iroso amin'ny fikarakarana isika. Rehefa voapotsitra tsara ny saonjo efa masaka izany ny potserina tsara dia atokantsika aloha. Alaintsika amin'izay ny nofo trondro na totokena tsy maninona. Ny trondro izany raha andrahoana dia esorina ny nofony, ka ny nofony ihany no ilaina, nofo trondro na totokena. Alaintsika ny tongolo gasy, voasana dia totoina tsara, toy izany koa ny sakamalao, dia afangaro ao anatin'ilay nofo trondro na totokena. Afangaro ao anatin'ilay nofo trondro izany ny tongolo gasy voatoto, ny sakamalao voatoto, dia asiantsika poavra kely raha toa ka misy, dia asiantsika sira arak'izay ilana azy, izay mahamety aminao izany, dia asiana menaka kely 1 sotro. Afangaro tsara ireo dia avela ilona kely. Rehefa voalona kelikely ny nofo trondro sy ireo zavatra manitra fanao amin'ny sakafo, efa nasianao menaka kely 1 sotro, dia alaina amin'izay ny saonjo masaka. Afangaro ao anatin'ilay nofo trondro, ilay saonjo efa voapotsitra teo aloha. Alaintsika ihany koa ny atody, kapohantsika, dia arotsaka ao ny tamenany sy ny tapotsiny, dia afangaro tsara izany ireo. Rehefa afangaro tsara izy rehetra dia volavolaina, anana endrika boribory, dia avy eo fisahana. Afanaina ny lapoaly, arotsaka ny menaka, dia endasina ilay saonjo atao baolina. Dia rehefa masaka, hitanao menamena fify tsara ny ambadika dia avadika, rehefa masaka dia aroso atao laoka. Andeha averina kely ary ny fomba fikarakarana azy. Alaina ny saonjo masaka, potserina dia atokana.
Rehefa voaomana ny tongolo gasy voatoto, ny sakamalaho voatoto, dia alaintsika amin'izay ny nofon-trondro. Raha tsy misy moa ny nofon-trondro, mahazo mampiasa totokena isika raha ohatra ka mihinana hena. Dia afangaro ao anatin'ilay nofon-trondro ny tongolo gasy voatoto, ny poavra, ny sakamalaho voatoto sy ny sisa. Dia afangaro tsara dia asiana menaka 2 sotro. Asiana sira ihany koa arak'izay mahamety anao. Dia avelao ilona kely aloha. Rehefa avy ny lona kely amin'izay ilay nofon-trondro na totokena ho isika, dia alaina amin'izay ny saonjo masaka efa voatoto, voapotsitra zany. Dia afangaro ireo rehetra ireo. Rehefa voafangaro tsara izy dia kapohana ny atody anankiray ho isika. Dia arotsaka ao anatin'io saonjo masaka sy ilay nofon-trondro io. Marihana fa azontsika atao tsara ny manisy zava-manitra koatr'izay toy ny tongolo maitso, ny kotomila sy ny sisa mba hamanimanitra ny sakafontsika. Rehefa voafangaro tsara izy rehetra dia volavolaina hanana endrika boribory. Avy eo dia fisahana. Alaintsika ny lapoaly, marihana tsara. Ny lapoaly no hafanaina atao mahamay be, dia arotsaka ny menaka, dia avy hatrany dia arotsaka ilay saonjo atao baolina. Rehefa hitanao menamena fify tsara ny ao ambadika ilay saonjo dia avadika kely indray. Rehefa hitanao fa manana endrika volovolom-bolamena ilay saonjo nataontsika baolina ny endasina, dia esorina amin'izay. Vonina zany ny laoka. Azontsika ampiarahana amin'ny salady, ny ronanana, dia vonina ny nahandrontsika azo aroso amin'ny fianakaviana. AWR, boîte postale 700, Antananarivo, Raikambizato. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Arahaba sy fisaorana no atolotrinao mpiaino izay manaraka izao fiaraha-mandinika ny tenin'Andriamanitra izao. Ny namanao Kalebandretsikivy no mitafa aminao. Andriamanitra dia mangataka izay olona maniry te ara-monina aminy mba hanana toetra sy fomba fiaina izay mifanahaka amin'ny azy. Hitantsika amin'ny zava-misy eo amin'ny fiaraha-monina isan-karazany tokoa fa izay mitovitovy toetra ihany no afaka miara-monina. Koa tsy magagary raha tsy maintsy manahaka an'Andriamanitra isika raha te ho afaka miara-monina aminy. Eo ny olana mipetraka satria ny olombelona taorian'ny nahalavoniny tamin'ny fahotana dia nandova toetra izay mifanipaka tanteraka amin'ny toetra n'Andriamanitra. Ka iza no afaka hiara-monina amin'Andriamanitra? Misy vahaolana nefa, misy fanantenana satria azo ovana ihany ny toetra. Ary isika malagasy dia miteny hoe ny tarehy ratsy tsy azo ovana fa ny toetra ratsy azo ovana. Marina tokoa fa mety hisy fiovana hita eo amin'ny olona sasany no niezaka mafy izay atao, saingy izao ny zavatra hita, ny toetra fototra dia sarotra be no manova azy. Indray mandeha nisy lehilahy iray mpamolaka bibidia nahita zanaka tigra dia nalainy ilay biby dia nofilahiny sy nampianarany baiko. Ary dia tena folany tokoa ilay bibidia. Indray mandeha dia nentiny aseho vahoaka tamin'ireny antsoina hoe sirika ireny ty tigra ity izay efa lehibe tamin'izay fotoan'izay. Nafinaritra tokoa ny fampisehoana, variana ny olona. Nisy zavatra nitranga nefa voarangotra ilay biby tsinahy ny tanan'ilay rangahy ary dia nivoaka ny rà. Dia mba nasainy ho tsetsefin'ilay tigra ny rà nivoaka. Nahita tsiron'ilay biby ka tsy nety ny ala, farany dia noviravirainy teo mason'ny mpijery teo ilay rangahy izay namolaka azy. Henoy ny fomba fahitan'Andriamanitra antsika olombelona. Jeremia 7:7. Moa mahova ny odiny va ny Etiopianina, ary ny leoparda va mahova ny sorany. Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy.
atsorona ny tianyizany teny izany holazaina dia izao: tsy mahova ny odiny ny etiopiana ary tsy mahova ny sorany leoparda, ary ny olona tsy mahova ny toetrany. Rehefa latsaka lalina ao amin'ny olona ny toetrany dia tsy misy ninninna azo atao mba hanovana azy. Raha toetra tsara moa izany dia araba-soa araba tsara, fa raha toetra ratsy kosa dia loza no hovokany. Misy olona izay efa tena lasa toetrany mihitsy ny fangalarana ohatra, ka dia mahafinaritra azy manao izany na dia tsy nohony tsy fananana azy. Ny olona manana toetra manao soa koa dia tsy mahay afa-tsy manao izay, ka na inona fanakanana na inona fanakanana dia tsy mahakivy azy izany. Izao ary no fanontaniana tokony apetraka eo anatrehan'izany toerana misy ny olona izany: avy aiza ny toetra ary inona no mahatonga azy ho tsy azo ovahana toy ny hoditry ny etiopiana sy ny soratry ny leoparda? Fomba maromaro no mahatonga ny toetra ho toy ny raha mikoriana ao anaty. Eo aloha ny lalan'ny fandovana, mandova ny toetra ny ray aman-dreny ny zanaka. Tsy misy azo ataony amin'izay. Tsy ny ankizy ihany ny tokony ho faizina amin'ireny toetra ratsy asehony ireny, fa ny ray aman-dreny ihany koa no tokony ho efa nofaizina talohany izany. Ankoatry ny toetra nolovana tamin'ny ray aman-dreny dia misy koa ny toetra vokatry ny tontolo manodidina. Mety ho namana izany, zavatra jerena, zavatra vakiana sy zavatra henona. Ny toetra dia mifindra avy amin'ny fifampikasoana ela amin'ireny karazan-javatra sy olona ireny. Fantatrao tsara ilay fiteny hoe izay miaraka amin'ny amboholo dia amboholo, sy ny hoe lazao azy namanao dia ho lazaiko anao hoe izy ianao. Ary izao no mahagaga amin'ity fifamindrana toetra ity: ny tsara tsy mba mifindra fa ny ratsy ihany. Jereo ny fiovantoetra ny ankizy rehefa ratsy toetra ny namana. Mbola tsy naheny teny toy izao aho, ny findrany toetra tsara ny ranona ho ny ranona. Ankoatr'ireo dia azo volena ihany koa ny toetra. Tadidio izao fivoaran'ny toetra izao: ny fihetsika miverimberina no miteraka fahazarana, ary ny fahazarana miverimberina no manjary toetra. Raha tianana toetra tsy mora tesitra ianao izany dia tsy maintsy manao izany fihetsika izany imbetsaka ambara-pahatonga no lasa fahazarana. Raha mitady ho tesitra ianao dia tsy maintsy miteny hoe efa nanapa-kevitra ny tsy ho tesitra. Farany dia ho tonga olona tsy mora tesitra ianao. Arak'izany ary dia ny fahelam-potoana sy ny famerimberenana no fanalahidin'ny fananana toetra, na tsara io na ratsy. Raha tia ahira ve ianao dia ampy ianao ny mamerina izany ray mandeha fotsiny? Tsia, mitaky fotoana sy famerimberenana ny fahaizanao izany hira izany. Raha tia nahaka an'i Jesosy ianao dia tsy maintsy miaraka aminy mandritry ny fotoana maharitra, ary tsy maintsy averimberinao ireo fihetsiny, fiteniny, fomba fiainany mba ho tonga fahazarana ao anao, ary mba ho lasa toetranao izany amin'ny farany. Poizina ho an'ny zanak'Israely fahaizay hatrany ny toetran'ireo firenena jentilisa izay nanodidina azy ireo. Rehefa nifaniraisira tamin'izy ireo ny zanak'Israely izay vahoaka nofidian'Andriamanitra ampiseho ny toetrany, dia nanjary nanahaka ny toetran'ny jentilisa izy ireo. Dia izahany foana ny tantarany verimberina tamin'ny fiainan'izy ireo. Hita ato amin'ity Jeremia 7:10 ny santionany amin'ireo fiovan'ny toetrany vahoaka an'Andriamanitra ireo. Lazain'Andriamanitra eto amin'ity tokoty fa efa tsy voaova intsony ireny toetra ireny. Ny 5:20 ohatra dia milaza fa nanadino an' Jehovah ny Israely fa nitoky tamin'ny lainga. Ny 7:20 dia milaza fa mpijangajanga sy jejojejo ny zanak'Israely. Tandremo ny tontolo manodidina anao, na olona izany na zavatra, satria mety hikosoka ny toetran'Andriamanitra ao anatinao ireny. Ny fehezanteny farany amin'ny 7:20 dia milaza toetra iray izay tena ratsy tokoa ankoatran'ireo izay efa voalaza ireo. Andeha vakitsika izany. Jeremia 7:7 ka ny tapany farany. Mandra-pahoviana no mbola tsy hetezanao anadio ny tenanao. Ny tsy fetezana no mahatonga ilay toetra ho tsy azo ovana toy ny hoditry ny etiopiana sy ny soratry ny leoparda. Betsaka ny olona izay tsy maniry, tsy mety ary tsy manaiky ho vonjena. Toetra ne izany? Toetra panda. Na inona na inona fahamarina torina aminy dia lavina.
rehefa ny olona no mandahy tsy mety hanadio ny tenany sy tsy te ho vonjena dia tsy afaka manao fahagagan'Andriamanitra. Fa ho an'izay te hiova kosa hiala amin'ny toetra ratsiny dia milaza fanantenana io tapany farany eo amin'ny andinin'ny 720. Raha mety manadio ny tenany ny olona dia eken'Andriamanitra indray izy. Ny famonjena ny mpanota dia anjaran'Andriamanitra irery ihany, fa misy kosa anjaran'ny mpanota. Tsy inona izany fa ny fetezana hanadio ny tena. Ny apôstôly Paoly dia natakatra tsara izany anjaran'ny olona ao amin'ny fanovana ny toetrany izany, ka ho izy ao amin'ny Romanina 12:2 ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Miova amin'ny fanavaozana ny saina, azovana tokoa ny saina izay fohy be ny toetra. Rehefa vitantsika izay anjarantsika izay dia mampanantena anao ny anjara Andriamanitra. Izy no anao ny fandidiana io fo maditra sy io saina ratsy io. Hoy izy eo amin'ny Ezekela 4:5-20 ka hatramin'ny 7:20. Dia ho fafazako rano madio nareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny faritonareo rehetra sy ny samponareo rehetra no anadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka anaraka. Izany no fandidiana tian'ilay mpitsabo fanahy atao amiko sy aminao ry mpiaino namana. Fandidiana ho famonjena izany, sady tsy maintsy mandalo amin'izany izay rehetra te handova fiainana mandrakizay. Andesika hivavaka eto ampamaranana. Misaotranao izay ray masonao satria mbola manana fanantenana ny amin'ny iovanay anahaka ny toetranao. Ampio izay anaiky ny hodiovina sy ny fanomezanao fosy fanahy vaovao ato anatinay. Izany vavaka izany dia angatahanay aminao amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Amen. Amorony fo madio ao Andriamanitro tarika anja ny paradisa ary avaoziorina minao ny fanaiko ka sasa madio isan'andro hariva sy maraina ary atoandro amorony fo madio ao Andriamanitro ny fovato izay ananako masolo ire fumalemy sy miarana mahasambatray akekezonao ray isan'andro na de takonaza ny masoandro ny fovato izay ananako masolo ire Adventist World Radio, the voice of hope. Feon'ny mpiaino. feon'ny mpiaino. dia faly miarabanao indray ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa anatin'ity fandarana antsoina hoe feon'ny mpiaino ity. Eo amin'ny lafiny teknika ny namana Fehizoro. Fifaliana ho anay ny manolotra fijoroana vavolombelona anankiray indray avy amin'ny mpiaino tahaka anao. Asa namba efa nandre mikasika ny ampahafolony ianao.
ao amin'ny tenin'andriamanitra ao dia misy fanentanana antsika zanak'andriamanitra rehetra mba hamerina amin'andriamanitra ny ampafolony ny zavatra rehetra nomeny antsika mba hampandrosoana ny asany. Misy olona be dehibe izay efa nahita tombontsoa avy amin'ny fanarahana n'izany torohevitra izany. Aiza ho aiza ao amin'ny baiboly moa no ahitana mazava tsara ny fanentanana omen'andriamanitra antsika mba hanome azy ny fanatitra sy ny ampafolony. Ao amin'ny Malaki 7 manomboka eo amin'ny 9 no angatahana mba iarahantsika mamaky. Malaki 7 manomboka eo amin'ny 9. Fa izaho Jehova dia tsy miova, ary ianareo ry taranak'i Jakoba dia tsy fongana. Hatramin'ny andro nydrazanareo dia efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina ao aminareo kosa ho Jehova tompo maro. Nefa hoy ianareo, ahoana ary no fiverinay? Mety ho fanontaniana mipetraka ao an-tsaintsika koa izany fanontaniana napetraka ny zanak'Israely izany. Raha miteny Jehova hoe miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa, dia hoy isika hoe ahoana no ho fiverinay? Dia izao ny valiny, Andriamanitra manome valiny. Handroban'Andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo? Nefa hoy ianareo, amin'inona moa no androbana ianao? Amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra. Zay ny valiteny omeny Jehova, amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra. Toizantsika ny vaky-teny ao amin'ny 9:7. Voaozona amin'ny ozona ianareo, nefa izao ny robainareo, dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Hay zany rehefa tsy mamerina amin'Andriamanitra ny ampahafolo ny harena no menantsika isika sy ny fanatitra izay tokony omena azy, dia ozona avy amin'Andriamanitra no ho azontsika. Voaozona amin'ny ozona ianareo satria mandroba an'Andriamanitra. Lazain'Andriamanitra eto hoe mandroba azy isika rehefa tsy mamerina amin'ny ampafolony sy ny fanatitra. Dia izao ary ny fanentanana ataony eo amin'ny 9:10 hoe entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako, mba hasikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho Jehova tompony maro, raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Hitantsika amin'izany fa misy takalo ataon'Andriamanitra eto. Raha maka n'ilay ampafolony, miazona ny ampafolony sy ny fanatitra isika, dia mandroba an'Andriamanitra ny dikan'izay. Fa raha mamerina ny ampafolony amin'Andriamanitra isika, ny ampafolo-karena ny ilazany eto, izany hoe izay rehetra nomeny antsika dia tokony hamerenantsika amin'ny ampafolony. Dia anjarantsika koa ny mamatra ny hoe otrinona ny fanatitra izay tiantsika omena an'Andriamanitra. Rehefa miazona andreo sika dia mandroba an'Andriamanitra ny dikany, ary dia ozona ny dikan'izay. Fa raha mitondra an'ireo eo anatrehan'Andriamanitra isika, mba hasikanina ao an-tranony, izany hoe mba hamelomana ny asan'Andriamanitra, mba hampandehanana an'izany asa izany, dia izao ny fanambo omen'Andriamanitra. Izao toetra amin'izany aho izy, tsapao aho izy. Raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Izay efa nanao fanandramana dia nahatsapa fa tsy nandainga mihitsy Jehova. Mbola misy toeny eo amin'ny 9:12 ary asiako teny mafy ny valala no ny aminareo izy, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony reny, ka dia ahavanom-boa ny voalobokareo any an-tsaha, o Jehova tompony maro. Voaloboka moa ny tena nambolen'ny olona betsaka tamin'izany fotoana izany, ary ny valala ny fahavalo. Kanefa nampananten'Andriamanitra fa raha mamerina ny aminy ny ampafolo ny tokony omena azy sy ny fanatitra tokony omena azy, ny zanany dia fitahiana be dehibe no arotsany ary ho arovany ny asantsika, ny fambolena ataontsika. Dia amin'ny 9:12 dia izao ny toeny, ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra, fa ho tany mafinaritra ianareo, ho Jehova tompony maro. Ka eto dia fanentanana no atao amintsika. Mety mieritreritra ny sasany amintsika hoe
tsy mahatoky araka ny tokony ho izy anie ny fomba fitantanana le ampahafolo sy ny fanatitra any amin'ny fiangonana any. Tsy izay izao ny resaka eto, fa izao a tian'Andriamanitra ianao hanao ny anjaranao a hatoky amin'Andriamanitra. Fa ireo izay tsy mahatoky amin'ny fitantanana an'izany dia andraiky ny eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa ny anao aloha fitaina dia omen'Andriamanitra anao izay nampanantenay omenanao. Misy fijoroana vavolombelona anankiray tia holazaiko aminao milohany anarantsika fijoroana vavolombelona nataona mpiaino anankiray izay nahatoky nanao fanandramana mihitsy namerina ny ampahafolo karena ny ampahafolon'ny tombony rehetra men'Andriamanitra azy. Ny dadabeko sy ny bebeko dia mpiasam-panjakana dia mandehandeha amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara. Indrenandeha dia nifindra tany Betroka tany zareo. Niasa tao Betroka izy ary anisan'ny zavatra anankiray fanaony moa satria kristiana izy ireo ny mitory ny filazantsara. Tsy mbola nisy fiangonana advantista niorina tany tamin'izay fotoan'izay. Ka rehefa tonga tao an-tanàna ry zareo dia anisan'ny zavatra ny masony izy ireo ny mitory ny filazantsara ary nokendreny mafy ny mba hanangana fiangonana. Sarotra nefa ny mitory ny filazantsara ny mifaritra tahaka an'ireny satria ny olona any dia mila mahita zavatra hita maso mihitsy, fanandramana mivaingana mihitsy hitany maso zay vao resy lahatra mikasika ny fahamarinana izay torianao izy. Ery zareo dia nividy tanimbary ngezabe tany Betroka ary zany tanimbary zany dia namboleny vary mazava loatra. Anisany nanafika matetika ny faritra ny valala rehefa vokatra ny vary. Ny asa nataon'ny bebe anay tany moa dia sage-femme, rasazy mihitsy ny olona azy ary be dibe ny olona izay nampiterahany tany. Dia rehefa tonga ny andro sabata dia mivavaka ry zareo. Anisan'ny zavatra anankiray koa nataon'zareo nanaraka ity torohevitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ity dia ny famerenana amin'Andriamanitra ny ampahafolon'ny vokatra rehetra miakatra avy eo amin'ilay tanimbary, ny ampahafolon'ny karama rehetra izay miditra eo aminy. Ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra an-jareo zany dia amerenana ny ampahafolony sy fanatitra amin'Andriamanitra. Indray nandeha ary dia tonga ny valala nanafika ny vary efa vokatra tsara iny tonga ny valala tany Betroka tamin'izany fotoan'izany. Lasa ny olona nivoaka. Sabata na sabotsy ny andro tamin'izay. Dia zareo araka ny fanaony dia mivavaka izy. Dia hoy ny olona hoe tsy afaka mamonjy ny tanimbarinao zay rasazy fa ny anay aza tsy ho voavonjinay ka dia mialatsiny aminao. Lasa ny olona namonjy. Na dia nandeha tany aza ny olona dia be loatra ny valala, tsy voary tamin'ny valala ny tanimbarin'izy ireo. Ny zavatra nahagaga azy ireo nefa ohatra ny fefena nasiana fefy ny tanimbary be andrasazy. Tsy nisy nikitiany valala na iray aza. Dia niakatra avy any olona be dehibe mihitsy. Nandondona teo amin'ny varavaran'ny bebe anay, niantsoantso hoe rasazy eo. Gaga izay fa ny tambarina oreriny tsisy nikitiany valala. Mba miody valala izay rasazy Dia navoaka ny dadabe anay avy tany ny baiboly, ity ny ody valala. Dia tamin'izany fomba zany nandresena lahatra ny olona tany mba hamaky ny baiboly, hanaraka ny fahamarinana voalaza ao anatin'ny baiboly. Anisan'izany ny tombontsoa omen'Andriamanitra avy amin'ny fandoavana ny ampahafolony sy ny fanatitra ary ny fitandremana ny sabata. Inoko fa nampaherenao izay fijoroana vavolombelona izay ary be dibe no efa nanao fijoroana vavolombelona tahaka an'izany dia manasa anao izay mba handefa n'izany aty aminay satria tombontsoa lehibe mihitsy no ahazonao avy amin'Andriamanitra vokatry ny fanandramana nataonao nandoa ny ampahafolony sy ny fanatitra. Dia mba ho zaraina amin'ny namana izany mba hatonga ny namana koa hanao fanandramana. Dia azo fitahiana avy amin'izany. Milohan'ny anarantsika fijoroana vavolombelona anankiray ary izay mitovitovy amin'izany ihany koa dia manasa anao hiaino hira anankiray izay atolotra hampitiavana anao. Tarika Rija Malala.
anio tsy angatakandro intsony ao Jesô anio no andro mety tsara indrindra iarahako aminao anio tsy angatakandro intsony ao Jesô anio no andro mety tsara indrindra mba hanompoko anao o mpiara-miasa aminao tompo anio ampiso o mandrakizay o meu ery ao feno ifanay rasitrakao o mpiara-miasa aminao tompo anio ampiso o mandrakizay o meu ery ao feno ifanay rasitrakao zay lay onjany fanantenana telefôny 033 37 106 13 034 06 797 62 indray ny feonao miantso miangavy mitaona iatrany anao ny asanao anio no anao vaozako indray aminao ilay fanekena zay efa nataoko teo anolonao mpiara-miasa aminao tompo anio ampiso o mandrakizay o meu ery ao feno ifanay rasitrakao anolo tena hanompo toko anio ampiso o mandrakizay o meu ery ao feno ifanay rasitrakao kaninonino nazava miseo tsy irery ao raha sehatriny ary sarotrindray tsy mba manay o mpiara-miasa aminao tompo anio ampiso o mandrakizay o meu ery ao feno ifanay rasitrakao anio tsy alatsiny intsony ao Jesô anio no andro mety anio no andro tsara hanompo anao ao dia mitoetrany ny fiarahanao amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ny radio adventista iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona izay zarain'ny mpiaino namantsika ato anatin'ny fandaharana feon'ny mpiaino mbola hiaraka amin'ny madamo menjarin'olona i madamo bodo isika izay mipetraka any amin'iny faritra anjozorobe iny ao an-tanety be fahaenina izara fijoroana vavolombelona amintsika eto izy dia miaraabanao zahay tompoko faly miaraabantsika izay mena n'izao fandaran'izao faly miaraabanao ihany koa madamo fanja ia mahakasika ninona indray ary izany no voandalana hampahirezanao ny mpiaino antsika amin'ity anio ity ny zavatra ofombiniko amintsika sy hozaraiko amintsika izany dia momba ny fanandramana izay natao ato eo amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony fanatitra sy ampahafolony resaka vola izany a dia inona re izany tompoko ny fanandramana azonao zaraina ny amin'izany fanatitra sy ampahafolony izany zavatra tena tiako zaraina amintsika izany sy nefa nanaovako fanandramana izany dia taloha izany izay a tsy mba manao an'izany ampahafolony sy fanatitra izany indrindra tamin'ny resaka zavatra vavetivety izany re vary
fa rehefa nandeha ny fotoana dia tiako ty Andriamanitra ty maninona moa zany isy fanahy miteny hoe maninona raha ataoko ny lehibe dia rehefa nanao fanandramana momba nyity vary ty zany hoe Jesosy hoe zay hoa dia sahirana mihitsy amin'ity fividianam-bary ty fa anomboketo dia izay ampahafolony tombaritra azoko amin'ity vary ty dia omeko anao ary dia mahafaly moa zany mizara amintsika fa hatramin'ny nanaovanay an'izay fanandramana amin'ny fanomezana ny ampahafolony sy fanatitra tamin'izay vary zay taloha zay raha mbola tsy manetsy kory aza dia zany hoe mbola vao tsy mitapaka kory ny taona dia efa mividy vary zany zay nefa ny tena omen'Andriamanitra vahiny be da be foana matetika isoana nefa Andriamanitra fa hatramin'ny nanaovana an'io ampahafolony sy fanatitra io tsy mividy vary tsony zany zay mandritra ny taona fa raha mbola misy ary ny olona mitaraina zany dia omena ndraindray ary zay mbola mivarotra vary zany ary mbola misy tombony any amin'ny 2 volana zany ny nananay le vary vao zany mbola misy ny varotra anay. Mba azonao zaraina bebe koa ve Madame Body ny zavatra nitranga sy ny nataonareo talohany nandoavana ny fanatitra sy ny ampahafolony zany hoe le zavatra lehibe ho ianao dia inona ihany koa ny fanandramana sy ny zavatra nitranga taoriana izay. Ny fanandramana izay natao moa zany dia hoe maro torohevitra izay omena ao amin'ity fianonan'ity radio AWR ity dia betsaka izy ireny tsara ihany koa raha antsika ireny torohevitra ireny raha tiantsika ny ahita fahombiazana ka rehefa nanaraka an'ireny zany izay ny taninay teo aloha ny abetsahany dia ny abetsahany teo aloha ihany izay nilazaina tamintsika hoe raha vao enim-bolana monja dia lany ny vary dia tsy ampy mahatody taona mihitsy zany dia sarotsaratra ihany koa nefa ny ahitana vola amin'ny fotoanany maitsoahitra rehefa natao daholo nefa ny torohevitra rehetra zany dia lasa ny tombo ny vokatra hoe amboleory atao voly avitra zao dia rehefa narana ny torohevitra ny amin'ny fambolena amin'ny tanimbary zany dia nitombo ihany koa moa vokatra tao anatin'izay fanomezana ny ampahafolony sy fanatitra izay ary dia mahafaly ny nijovavolombelona amintsika fa dia tsy mividy vary tsony zany zay na dia betsaka somaro aza vahiny satria zany zay tena nangataka tamin'Andriamanitra hoe taio ireo vokatra ireo Jesosy fa raha misy olona aza maro tonga mandalo eto aminay dia omenay sakafo reny olona reny na izy na iza dia tena lasa ampy tsara zany ny sakafo nomena ny vahiny moa ny vokatra lasa ny tombo ny vokatra ary dia ampy misy ambony aza mandritra ny taona satria Andriamanitra koa moa nameny teny fikasana mahazo toa zany manao fanandramana ny amin'izay ampahafolony sy fanatitra izay fa tena azo tsapahitanana tokoa ny herin'Andriamanitra. Teo aloha zany nareo mbola tsy nanana tsilotsaina hoe ndeha hanao voly avitra eo amin'io tanimbary io fa rehefa nanao fanandramana nandony fanatitra sy ny ampahafolony nareo dia nomen'Andriamanitra sainanao izay dia nanahoana ny vokatra azo. Teo aloha zany zay tena tsy nieritreritra mihitsy hoe inona ary ny atao fa dia miezaka amin'ny herin'ny tena fotsiny fa rehefa nanomboka natao zany ny fitondrana am-bavaka amin'ny fahavononany amin'izay ampahafolony sy fanatitra izany dia nitoloran'Andriamanitra saina zany zay hoe asio voly avitra reny fa ho hitanareo ka Andriamanitra koa moa mametraka an'ilay teny hoe ataovy ny zotom-po rehetra dia natao zany zay ary dia ny abetsahany moa zany tsy miova ilay tanimbary fa mbola reo ihany kanefa dia mahagaga zany amin'izao fotoana izao fa avo roa eny ny vokatra miakatra ary dia manana ambiampy tokoa. Ya raha mafisina zany dia izao teo aloha zany ny vary teo amin'io tanimbarynareo io dia tsy ampy tapataona dia lany kanefa noho ny nanao ny ampahafolony sy fanatitra dia nitombo ny vokabary lasa nanana ambiampy kanefa ny tanimbary tsy nitombo ny abehany zany fa toy ny teo aloha ihany avy eo nefa ny vahiny raisinareo lasa be deaibe le vary azo teo amin'io tanimbary io nefa ny mbola nanana ambiampy taloha nefa nareo tsy nandray vahiny kanefa tsy ampy moa le vary sady tsy nandray vahiny zay taloha tsy nanao ampahafolony tsy nanao fanatitra kanefa dia vao maika tena tsy ampy tena sahirana izay fa rehefa nanomboka nanao an'ireo kosa zany zay dia tena nahagaga ny fitondran'Andriamanitra zany fa dia sako miteny amintsika hoe nandritra n'izay amapolo taona izay zany hatramin'izao miteny izao dia tsy mividy vary zany zay fa dia ohatran'ny hoe sakanan'Andriamanitra daholo ny lavaka sy ny fahasahiranana rehetra ary dia tsy lany valala ihany koa. Ya tokantranonareo zany tena tia mandray vahiny hono isam-bolana ve zany sa isan-kerinandro no andraisanareo vahiny. Mandritra ny taona zany zay dia olona manjaty no mandalo eto aminay omena sakafo eny fa na dia olona mandalo tsotra fotsiny ary hoe misy ny mitady omby satria ty aminay koa moa misy olona very omby matetika dia izay zany tsy mifidy olona omena sakafo hoe mandalo mitady omby misy vahiny avy any alavitra dia mandalo eto izy na ohatra hoe maharitra 3 andro izy herinandro ny vahiny sasany aza dia fa raisinay foana zany izy fa isorana ny tompo fa dia mbola misy ambony foana
dia inona re zany tompoko ny afatra azonao apetraka ho an'ny mpiaino antsika maneran-tany mba ho fampaherezana azy ireny. Mampaherentsika zany fa tena tsy takatry ny saina mihitsy zany ny fitondran'Andriamanitra fa nilain'Andriamanitra antsika fotsiny dia hoe manekeny torohevitra izay omen'Andriamanitra antsika ary reny olona ireny koa dia fitaovana ihany moa zany ny radio kanefa dia manentana antsika ihany koa hoe maro ary torohevitra izay henontsika ao fa dia manentana antsika iaino andreny ary dia mahazo toa mivavaka mahazo toa ihany koa manao fanandramana fa Andriamanitra efa nanome teny fikasana betsaka ao antsika fa izy dia hanolontsaina antsika amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Dia misaotra indrindra tompoko tamin'izay fijoroana vavolombelona izay. Ianareo menakavy kely izany dia tena tsy manadino ny fampaitranom-bahiny ka dia ho tanteraka ao tokantranonareo ane izay voalaza ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 13:12 hoe nampetrano anjely ianareo na dia tsy fantatrareo aza. Ankoatra ny efa fanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasany ny amin'ny ampahafolony sy fanatitra ho aminareo. Amen. Ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika dia tsy miova ary tsy mandanga fa isika miova sy mivadibadika mandrakariva. Tsy miova ny teny fikasana izay nomeny, ny fampanantenana izay nomeny. Ampy ampaherentsika ny fijoroana ho vavimbelona izay narahantsika teto androany. Entanintsika anao fanandramana, indrindra fa amin'izao andro sarotra izao, ilayntsika ny fiarovana sy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Dia izay koa no namarana ny fiarahantsika teto androany fa mialohan'ny isarahantsika dia mbola antitra-terina ihany ny antso atao antsika rehetra izay nahita tombontsoa vokatry ny fienoana ny fandarana vokarin'ny radio adventista maneran-tany na ny radio adventista iraisam-pirenena ilazana azy. Ilazana isika mba hifandray aminay satria misy fitaovana manokana izay omena antsika. Radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro izy io, indrindra fa isika any ambanivohitra lavitra any. Fa ho takalon'izay dia ilaina ny mandefa ny fijoroana vavolombelona makaty aminay. Vokatra izay asan'Andriamanitra teo aminao izay rehefa avy miaino ny fandaran'ny radio adventiste iraisam-pirenena ianao na ny AWR. Dia azonao atao hatrany ny miantso ty laran'ny telefonina aty averina indray mba hahafahana mikarakara ny fandraisana an'izay fijoroana vavolombelona izay sy ny fandraisanao ny fitaovana izay omenanao maimaim-poana. AWR Téléphone 034 06 797 62. Dia izay no ametrahana veloma mandra-peona vetivety amin'ny mpiaino rehetra maneran-tany. Niaraka taminao teto ny namanao Eliandry amin'ny Tansoa, tery amin'ny lafiny teknika, teknisianina Feizoro. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Dia fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tansoa ny tafahoana aminao amin'izao fiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana izao na ny radio adventista iraisam-pirenena. Sampana teny malagasy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Ao amin'ny Genesis 1:2 no ahitantsika an'izay. Mifantoka amin'izay ny fiarahantsika mianatra amin'ny tian'io ity. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Zay voalohany izay dia tsy haintsika rehefesina satria Andriamanitra ireriny teo tamin'izay fotoana izay. Fanambarana tsotra sady marina izany. Izany no fahamarinana mikasika ny famoronana. Miezaka manohitra an'izany ireo mpandala ny antsoina hoe evolutionisme. Mivohy ny fampianarana fa tsy nisy mpamorona izao rehetra izao fa nivoatra miandalana. Ezahana izy ireo ampianarana hatrany amin'ny fampianarana ambaratonga ambony fa efa tapitrisa taona hono no sy ny tany sy ny sisa.
dia foronona daholo izao karazana raiki-po rehetra izay tsy misy fototra azo antoka iorenana izao. Araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana mpikaroka izay mino fa Andriamanitra ny namorona izao rehetra izao. Izy ireo dia manana pirofo mazava fa tsy mitombona ireny raiki-po ireny. Tsy marina ny hoe tongatonga ho azy. Raha ny zavatra nataon'olombelona aza, ohatra hoe famataranandro, no lazainao fa tongatonga ho azy, iza no tsy ilaza aminao fa adaly ianao? Maika fa ny olona izay namorona azy ve dia ho tongatonga ho azy? Lazaina fa biby nivoatra hono sika olombelona. Dia terena fotsiny mpianatra anaiky an'izany. Izany fampianaran'izany anefa ny mahatonga ny olona sasany anao tsinitsinina ny olombelona tahaka azy. Tsaroako tsara indray mandeha nisy mpanan-karena nandona zanaka mantra. Tsy lavitra ny toerana misy anay. Tena maty ilay zaza. Dia nivoaka ny fiara izy sady niavonavona. Ny teny hoe, ohatrinona ny vidiny fa hovidiako amin'ny kilao. Matsiravina ny haino an'izany. Sorena daholo ny olona, kanefa izany ny vokatry ny toe-tsaina manambany ny mahizy ny olona anankiray. Ary anisany antony mahatonga an'izany ny tsy finoana fa Andriamanitra namorona io olona io. Tantara matsikaiky anankiray no isintonana ny saitsika. Nampianatra momba ny fiodinan'ireo planeta manodidina ny masoandro sy ny fiodinan'ny masoandro amin'ny ivony vain-danitra na ny galaksia ny manam-pahaizana mpampianatra ara-tsiansa anankiray. Dia nitsangana ny vehivavy lehibe anankiray ary nilaza fa ny tany ho izy dia kapila fisaka lehibe anankiray izay mipetraka ao an-damosina sokatra anankiray. Dia tia hamperitreritra azy ilay mpahay siansa dia nanontany azy hoe inona izany no zavatra hipetrahan'ilay sokatra. Dia nivalian'ilay vehivavy hoe eo ambonin'ny sokatra anankiray hafa. Dia inona indray izany ry madama no hipetrahan'io sokatra io? Hoy ilay mpahay siansa nanohy ny fanontaniany sady nivazivazy. Dia nivalian'ilay ramatoa hoe sokatra anankiray hafa koa ka? Ary raha mbola tsy nahatonona ny fanontaniany manaraka akory ilay mpampianatra, dia nanifikifika ny ratsan-tanan'ilay vehivavy lehibe sady nitsetsoka hoe aza mandany aina amin'izany ianao ry anaka, fa sokatra daholo hatrany ambany rehetrany. Matsikaiky nefa mampieritreritra izany tantara izany, satria finonom-pona tahaka an'izany anie no mameno ny sain'ny olona maro hatramin'ireo milaza azo manam-pahaizana azy. Izany no antony tsy maintsy ianarantsika mikasika ny famoronana. Ary misy fanontaniana izay ilainy tsirairay amintsika ho valiana ho antsika mazava tsara eo amin'ny fiainana. Nahoana isika no eto? Nahoana no eto amin'ity tany ity? Tamin'ny fomba ahoana no natongavako teto ary aiza no hiafarako? Ireo fanontaniana ireo ny fanontaniana fototra manana ny lanja indrindra azon'ny olona anankiray apetraka amin'ny tenany. Ary tsy azo ialana. Satria ny fahafantarantsika ny momba antsika, ny fomba nahatongavantsika eto amin'ity tany ity, dia izy fiantraikany amin'ny fahafantarantsika izay fomba iainantsika sy izay tokony ataontsika eo am-piandrasana no avy. Manasanao hamaky andiny vitsivitsy izay hanampy antsika hahita ny valiteny omeny tenin'Andriamanitra. Efa narahantsika telo ny Genesis 1:1 izay manamarina ny fomba tsotra fa tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Izy no nahary ny lanitra sy ny tany tamin'ny voalohany. Ao amin'ny Salamo 117 dia izao ny voalaza: aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 17, Asan'ny Apôstôly 17, 5:20 ka hatramin'ny 9:20 dia izao no vakitsika: ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeny ny ambonin'ny tany rehetra, ary efa nitendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany,
mba hitady an'andriamanitra izy raha tahany atsapaka hita azy kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy fa izy no ivelomantsika sy etsentsika ary iainantsika araka ny nataony mpanao tononkira sasany tao aminareo hoe faterany koa isika dia raisitsika koa ny Hebreo 10:10 Hebreo 10:10 zao ny fivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy ary zao koa ianao Jehova tany elonina norenanao ny tany ary asa ny tananao lanitra dia ampitsika ny ao amin'ny Jaona 1:10-14 Jaona 1:10-14 tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary izao na adiray aza izy no ny simpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona inoko fa ampy ireo andiny vitsivitsy ireo akoatr'ireo marobe izay afaka milaza amintsika fa nisy namorona isika ary ilay Andriamanitra tany amin'ny voalohany no efa namorona antsika mario tsara fa tsy miezaka akory ny Andriamanitsika ilay tompontsika anapirofo fa izy ny mpahary mazava tsinon'izany tsy misy hevitra tsara lahatra nentiny anazavana an'izany satria tsy ilainy izany ambarany amin'ny fomba tsotra sy mazava fotsiny hoe izy ny namorona na ianao manaiky an'izany ampinoana na tsia ny finoana mantsy no an'ny fomba azoantsika manaiky an'izany ary tsotra ny antony tsy misy amintsika na iray aza efa teto ka nahita maso ny fisotra ny famoronana tsy mitombona mantsy ny hoe efa teo sika tamin'ny andro namoronana antsika tsy mitombona koa izany na dia ny olona tsy mino an'Andriamanitra aza na inona hevitra maharesy lahatra azy momba ny fiandohany izao tontolo izao dia tsy maintsy amin'ny finoana koa no andraisany an'izany tahaka tsika mino an'Andriamanitra koa ary farany averina ihany mijanona tsy ho Andriamanitra intsony ilay Andriamanitra namorona antsika raha mety ho takatry ny saintsika amin'ny atsipiriany avokoa ny fahaizany sy ny hery mampamorona azy finoana ihany ary be dibe ny toe-javatra misehonger eo amin'ny fiainantsika izay mampiorona ny finoantsika azy mangataka antsika izy hino azy ho mpamorona fa izany ny maso antsika tsy mangataka antsika hino izy raha tsy misy antony tsara tokony hinoana azy raha tsapantsika fa misy fatra-pinoana takiana saika amin'ny zavatra rehetra hinoantsika dia soraty ireo antony mampitombona ny finoantsika fa nisy namorona isika matoa eto amin'ity tany ity fa tsy kisendrasendra tsy akory ary izany ny tena mampisy tombam-bidiny ny tsiraray amintsika fa tsy ny mifanohitra amin'izany akory amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femo-ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org na www.feofanantenana.org